Onolotra ny arahaba tompoko novaratrazana mahatra ny toetrany androntsika amin'ny akapobe ny fatombanana azo vahana kely zay amin'ny alarobia avy zao fa ia malefaka miandalana kosa manomboka amin'ny alakamisy. Ny maripana araka izany tsy dia misy fiovana misongadina aloha atao anatin'ny 2 andro manaraka fa isy fiakarana zay manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro. Afana tanteraka aloha zany ny andro manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Mivina ny toetry ny andro amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia azo orana malefaka any amin'ny manodidina ny Analanjorofo sy Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny fatra Isava, ny ilany antsinanan'ny Sofia, Loatra Mangoro, ny fatra Atsinanana ary Vatovavy. Ny fatra hafa moa dia omaina ny andro amin'ny akapobe na iban-toerana kokoa Ingavy Masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia toetrany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny manodidina ny Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko hatrany any amin'ny fatra Isava, ny ilany antsinanan'ny Sofia, Loatra Mangoro ary ny fatra Atsinanana. Ny fatra hafa dia omaina ny andro amin'ny akapobeny na ibalika be Ingavy Masoandro. Raha ny maripana voavinavina kosa indray dia manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 9 hatramin'ny 12 degré morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 14 degré ho an'ny ilany andrefana. Tazantsika amin'izao fa mananka 5 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Besalampy. Mivina ny toetry ny andro amin'ny alarobia kosa indray ary dia azo vahana aloha ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny morotsiraka ny fatra Isava, Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Mety azo orana ihany koa indraindray ny morotsiraka ny fatra Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny tendrony Atsinanana ny afovoantany miazo ny Loatra Mangoro ary ny ilany Atsinanana ny fatra Sofia, ny ilany andrefana asany amin'iny Atsimo andrefana ary ny faritra Atsimo Madagasikara iny moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny. Mivina ny maripana kosa indray dia eo amin'ny 5 hatramin'ny 13 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 20 degré morotsiraka Atsinanana ary 12 hatramin'ny 13 degré ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana misongadina ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatra Melaky fa mananky eo amin'ny 13 degré hatrany. Mivina ny toetry ny andro amin'ny alakamisy ary no maranantsika sahady araka nefa natsidika tena am-piandohana dia ia malefaka kokoa ny varatra azy. Na izany ratsy zany aza mety hitantaratra iny ihany ny orana malefaka somary miatoato any amin'ny morotsiraka ny fatra Ambatsoa, Analanjorofo ary Toamasina. Andrahona ny any amin'ny tapany avaratra ny fatra Isava, ny ilany antsinanan'ny Sofia, Loatra Mangoro ary ny fatra Atsinanana. Ny fatra hafa moa dia omaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny akapobeny aorian'ny ny zavona na zavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany sy any amin'iny ilany Atsimo Atsinanana ny Madagasikara iny. Maripana kosa indray dia isy fiakarana misongadina maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany eny saika manerana amin'ny Madagasikara mihitsy aza moa izay. Eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré zao ho an'ny afovoantany, zany hoe angatsika aloha ny voamaraina sy ny alina fa kosa afana be ny andro rehefa atoandro. Mivinan'ny maripana ho an'ny morotsiraka Atsinanana dia manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 30 degré, raha toka eo amin'ny 7 hatramin'ny 12 degré eo ho an'ny ilany andrefana, 13 hatramin'ny 15 degré ny maripana ambony indrindra any amin'iny fatra avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Dia izay indray raha mivina ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy mameo fotoananao va manaraka indray. Vela matopoka.